Tompoklasy tompokavy ankafarina atrano iarabanantsika rehetra miaraka aminay eto amin'ny Real TV Madagasikara ho amin'izao alina izao tonga soa ihany koa isika atao anatin' ity fandarana l'invité du jour ity ankasitrahana ihany koa ny mpanao gazetintsika teo moa zany mitondra an'izay fampahalalambavao zay ary manasantsika rehetra ho amin'izao alina izao dia tena ifantoka manokantsika mahakasika ny fifidianana indrindra ny lisam-pifidianana sy ny mety ho fanisam-bato zany indrindra no nanasantsika vahiny manokana zareo avy amin'ny SFKF ny vovonana politika moa no tonga eto amintsika eto amin'izay ataontsika hoe fandraisana andraikitra sy fampijoroana ny fahamarinana izay andriamatoa Rajanoary Fetra Andriamaro Ratsimba no vahintsika miarabanao tompoko ary manasanao ihany koa androso anaty efitrano mary. Matoa Rajanoary Fetra Andriamaro Ratsimba miarabanao ampitiavana ary hosorantany telo mihitsy ianao satria izay indrindra moa vo vahiniko teto amin'ny fandarana fotoana ihany koa ngama zao tena hoe anehoana hevitra andraisana andraikitra ary raha miresaka tsika ny atao hoe SFKF dia etsika fampiresana kristianina ho an'ny firenena mba ampijoro ny fahamarinantsika satria ao anatin'izany ny fifidianana ary fantatritsika moa fa nanomboka omaly ny mety atsika hoe révision izay liste électorale zay izay indrindra no tena hoe anasananao amin'ny maha-olon-tsotranao indrindra mety eo ihany koa nitrekefa kely izay mety ho anananao zany ao amin'izay tontolon'ny lisam-pifidianana zay miarabanao ampitiavana tompoko tonga soa ianao ary misotranao nanakina sain'ny fandarana. Miarabanao Gasikara fifaliana mihitsy ny miatrika anao eto ary za dia mpanaraka tsy tapaka ny fandaranao ary tena voninahitra koa zany hoe mba ahafahana maneho hevitra amin'ny maha-olon-tsotra mpandinika raharam-pirenena sy mpanaraka raharam-pirenena. Zay zany tena anisan'ny atongavako eto ary amin'ny analina SFKF koa zany amin'ny maha-kristianina dia misy hetsika hoe mba andao mba hetsika ampijoro fahamarinana fa zay ngamba ny ampisondra firenena amin'ny obolona zany misy an'le hoe ny fahamarinana mananatra firenena. Zay zany raha azon'ny technicien nationaux le slide numéro 1 zany milaza an'izay verset zay afahantsika mba ohatrany hoe iny zany ny filamatra raisitsika tsy ny SFKF fa ny kristianina amin'ny ankapobeny dia io ny zavatra tena lehibe ary tena misotranao Gasikara ary miaraba ampijery io zany olon-tsotra ny entanareo miteny eto mandinika raha-pirenena mba tsy hoe menomenina fa mba manaraka dia mandinika dia mba miteny ny hevitra tokony mba ho an'ny firenena. Zay zany ny antony tompoko. Sady fandraisana andraikitra ho an'ny firenena ihany koa zay amin'ny maha-kristianina hoe fampijoroana ny fahamarinana zay tena ankasitrahako ianao ary betsaka ihany koa no mangataka hoe ovina vao mba misy olon-tsotra dia io zao va tongotsika zany anefa tsy tonga ho azy na izany naty zany azy anefa andriamatoa Rajanoary Fetra Andriamaro Ratsimba satria fantatra ihany koa ny trekefa zay anananao zany ianao moa tsy tia mitonona an'izy iny fa za moa miala tsiny fa tsy maintsy hoentina ihany izy mba ho fantatry ny any atokantrano hoe tena tsongaitsika manokana amin'ny statisticien anao ihany koa sy informaticien anao satria efa mitana andraikitra ianao amin'ny sehatra iraisam-pirenena raha tsy laza afatsy ny bady fotsiny ary isika zany zavatra zany no antony nanasako anao raha miresaka aloha zany tsika ny atao hoe fifidianana zany dia miteraka ady hevitra aloha androany ny tena ataontsika hoe lisam-pifidianana tompoko. Inona ny mampiteraka ady hevitra azy ny voalohany aloha ny lisam-pifidianana izay efa nisy teo aloha dia nampiteraka savorivory noho ny fanambarana zay nataon'ny filoha lefitry ny anteniny voamiram-pirenena misahana ny fifidianana na nisy teo aloha andriamatoa Thierry Rakotonarivo ny amin'ny fina hoe doublon sy ny sahala amin'izany niditra amina fanapahan-kevitra politika anao refonty zao fanjakana zao ny aingy any refonty ary raha ny tantara ny jerentsika dia hoe mieritreritra hatrany amina 13 millions annuany ny tanjona hatramin'ny androany aloha eo amin'ny 9 millions mahery kely eo aloha no tratra zany amin'izay lisam-pifidianana zany misy fimemonana misy anarana tsy hitany amin'ny fokotany misy olona misoratra amina tanàna hafa dia any amin'ny tanàna hafa indray izy no ka zany rehetrarehetra zany no resahantsika androany raha sitraka ao tompoko atao anatin'ny fandarana mazava ho azy ny andeha ataontsika hoe ny cadre juridique aloha tsy maintsy resahako kely mba ho ataontsika taridresaka amin'izany zavatra zany misy ny lalam-panorenana eto ambany masontsika moa zany mazava ho azy ny eo ihany koa zany ny rafitra mpanao lalàna eto amintsika dia ny anteny mera rotonta zany raha miresaka tsika an'ireny karazana code maro samihafa ireny ny code électoral zany ny loi
électoral zany ampidiriko ao anatin'le satria misy karazana système zany eto raha horesantsika raha zay trangan-javatra sy tadresaka netiko zay manahoana no mety ho fahitanao anazy atahorana ve ny sinony atao hoe fahamarinana na no mangarahara hatramin'ny androany aloha satria raha ny fanondrentsika dia hiatrika fividianana madio sy mangarahara tsika to entompoko momba ny lista dia ny zavatra fomba hijerentsika n'le fandinina zany le analyse ataontsika dia jerentsika manomboka amin'le lalàna dia ny alohan'ny fifidianana zany dia misy ny lalàna dia misy fanaovana lista avy eo an'izay aorin'izay vao misy fifidianana fa dia zay zany no jerentsika zao dia momba ny inao mo resaka momba ny lista raha azony afaka manao état de lieu kely tsika le numéro 7 azafady ny technicienne le misy an'le tableau manao comparaison kely amin'ny ny état nomen'ny CENI tamin'ny 10 janvier zany ary ny état tamin'ny 2018 dia raha hitantsika zao le tableau efa mivoaka angamba le izy dia amin'ny ankapobeny aloha dia tamin'ny 2018 10 300 494 ny mpifidy recensé zany ary tamin'ity taona ity kosa 2023 arrêtage provisoire 10 avril dia 9 623 662 azafady raha atao am'teny vazaha mba hampaingy analyse dia rehefa jerentsika io dia misy elana kely 676 832 raha par rapport à 2028 et 2018 zany dia misy elany 676 832 zavatra azo raisina aloha zany raha manao ny fijery amin'itsika ny olona zany ohatrany tsy mbola maika ny isoratra anarana maninao zay tsy maika satria ile elana le mbola misy olona raha hoe farafaraty zany tokony mitovy tamin'ny 2018 ny amin'izao ny amin'izao io antotanisio ange le antotanisa miampy an'le jugement supplétif le 3 millions naiky atratrarina tsy haiko raha tratra le 3 millions fa io ny anisan'ny nangatahako tany amin'seny fa hoe mbola miandry autorisation vao azo nomena zany momba n'le hoe iny jugement supplétif aiza fa raha ataontsika hoe 1 500 000 na ataontsika 2 millions no jugement supplétif ça veut dire dikan'izay zany tsy 9 millions 600 000 io zany ny olona nisoratra anarana tamin'le taloha fa 7 millions dikan'izay hoe mbola tsy marisika ny olona soratra anarana io zany dia ny antony mampatonga ny olona tsy marisika mety miaya izy hoe kaneo ihany eo zay fa tokony olany ihany nolany raha zay ny andraisan'ny olona azy dia io zany tena zavatra point teboka tsy maintsy jerentsika mihitsy hoe inona ny tena antony tsy mamparisika ny olona isoratra anarana mbola manana fotoana anaovana an'izay satria manana hatramin'ny 31 mai le izy tsika dia io zany ilaina mihitsy hoe manany olona dia manjary tsy mazoto ary io zany mampatonga hoe le fanetana ohatrao miteny amin'ny olona hoe andao re anao hijoro amin'ny famarinana ka raha misy olona mijoro famarinana dia tongava re mifidy fa mba mara mba kelyny mba atao zay faravahakelyny ny isisihan'ny tsy fahamarinana zay zany ny antony zao atao zao hoe andao re ajoro izy dia am'izay mazoto ny olona fa raha ohatra tenina fotsiny adidy re ny mifidy fa tongava mifidy tsy ampy amin'ny olona tsony zany fa hoe adidy mifidy fa matokisina rehefa fa misy fanaraha maso mipetraka atao zay ny olona dia mety mazoto isoratra anarana ary mazoto ifidy fa tsy 50% sa 40% teo mahery kely teo zany tamin'ny heritaona ny fidy avy eo dia zay zany no hitako hoe anisany jerentsika io zany hoe le teboka mety isy tsy fahamarinana rehefa hitan'ny olona be loatra reny dia tsy mazoto izy ifidy dia anisan'izao zany hoe apetrakintsika io zao arahantsika raisitsika tsirairay hoe inona re amin'ny lisy mpifidianana io zao efa misy azo jerena io zao misy lisy mpifidianana azo tonga dia ty lisy ty mihitsy naboatsika anazy satria ianareo ianao anisan'ny mivoy an'izay ataontsika hoe cycle électoral zay za zao raha averiny sidrika kely le fafana le tableau teo dia atsany amin'ny 676 832 écart hitatsika maro zany raha malagasy miresaka zany tsika ao anatin'izay ataontsika zany tena hoe vitsy zany écart nefa antsika manana an'izay ataontsika hoe jugement
sublétif zay andrimatoa raha tsima zany ny fanontaniko zany de zao tsy marisika ny olona ozy ianao noho ny lesaka tsy fangararana fa raha ohatra ka miverina ty amin'ny ataontsika hoe période ny pré électoral zany tsika fotoana ary zany zao io ary manana hatramin'ny 31 tsika inona ary ny tokony ataon'iza ao anatin'izay lisym-pifitianan'izay mba hanana lisym-pifitianana tena mangarara isika andraisandrehitra anjara topoka io indrindra de zao mifandehany alefatsika tsikekely izy satria le am'le lisym-pifitianana zany de zao mifandehany io misy refonte totale ny atao zany hoe ohatrany tsy nisy le teo aloha tonga de foana zany zay zany ray zay de juste mba tiako azavaina kely fotsiny hoe za zany tsy miteny hoe noho izay fotsiny no mampatonga ny olona tsy maharisika fa anisany antony lehibe tsy mamparisika ny olona rehefa hitany hoe sao de tsy marina zany hoe ohatrany hoe anao fanadinana ianao na ianao révision ohatry inona ary ianao rehefa hitanao fa tsy marina fa zay tsy mahay ny afaka tsy ianao tsy anao ohatra zany de tiako lazaina zany mety anisany antony lehibe mihitsy hoe ny olona zany io nge rehefa zao de zay tokony ho lany natao lany ao zay zany de rehefa zay zany de zao miditra am'izay tsika hoe ahoana ary inona ny état de lieu ary inona mety azo soroana ahoana ny tokony hisoroana an'izay de zavatra roa zany liste de misy le recensement de iny zany de mandeha le isa-tokantrano no natao na ianao manantona any de zao mifandehany après un recensement iny de misy ny fandraisana am'le logiciel le io zany de avy io iny mbola ampidirina anaty kajy mirindra ordinateur zany de ao de misy logiciel ampiasaina am'izay le izy de io zany apetrakintsika zany hoe any amin'ny recensement inona ny risque de fraude na osoka mety azo atao ray zay rehefa vita iny aizandray ny fraude aty amin'ny saisie satria nge fifidianana io amin'ny liste ny baseny io liste électorale zany de amin'ny recensement misy zavatra lehibe tsy azontsika tsy fantatra zany fa tsy informatisé ny karapanondro tany amin'ny ministère de l'intérieur hatramin'izay ka hatramin'izao dikan'izay identification nationale zany identification ny olona am'izao fotoana tsy mety satria tsy informatisé misy an'le hoe miverimberina ary tena misy mihitsy nasio tao am'seni karapanondro olona samihafa fa numéro karapanondro mitovy dikan'izay zany zao le identification zany ohatra ny lova ny ainana hatramin'izay ary ny tamin'ny fividianana rehetra ny seo de ny seo foana io problème na karapanondro zany hoe tsy vita numéro karapanondro nafana mahafantatra olona ray fa ndraindray miverimberina io de problème amin'io zany rehefa manao recensement afaka mampiditra afaka mame anarany ianao de asianao numéro karapanondro na misy iny na tsisy satria tsy fa-informatisé zany hoe tsy misy base de données misy ny liste ny karapanondro na voaka teto Madagasikara zany hoe ninona zany numéro ataonao de mety zay zany dikan'izay zany rehefa tonga zany le fiche électoral iny le fiche de recensement plutôt azafady de iny manao anarana de mameka numéro karapanondro asiko azy ray aman-dreny eo de satria rehefa ampidirina any am'le logiciel le izy tsisy vérifiena mihitsy tsy adoson'ny seni zay fa tsisy mihitsy inona satria tsisy nina azo tsisy base azo ampiasaina mampiditra numéro karapanondro ianao na karapanondro tsy misy ary io de keny de mety azo ampidirina amin'ny logiciel satria le olona nanao recensement de nisy numéro to de ampidirina dikan'izay inona ny olona inona ny zavatra izay le hoe inona ny risque de fraude zany possible eo za tsy de inona le tonga de io zany zao le numérisation ve zany tonga de vahaolana amin'ny recensement eritreretanao androany le numérisation zany ataontsika hoe informatisation misy io manko de misy hoe biométrisation be le anina fa ny tena marina zany hoe lizy zany tsy maintsy faratsy anareo biométrisation zany ohatra ny efa ambonimbony fa mbola resantsika momba an'io fa raha ohatra zany nanana base de données tsika hoe reto avy ohatra ny registre de commerce amin'ny mpandrarange
reny raha tsy ahoana moa ny ahafahan'ireny andoha am-posy ana raha masony raha tsy manana registre de commerce mazava izy io zany tena de ohatran'izany koa karapanondro ka rehefa tsy afaka tsisy rehefa mampiditra amin'ny ordinateur zany amin'ny manao saisie zany ninina numéro karapanondro ampidirinao zany de ekena osika inona ny osika azo atao zany le olona manao an'le fiche zany afaka manao fiche fictif na personne fictif électeur fantôme apitanio ny resaka amin'ny seni zany de tsy hoe le seni te angala zany tsy any le resaka fa hoe raha ohatra zay le izy de avy zany le olona manao an'le fiche zany manoratra anaranao izy de atao mipetrapetraka tsara fotsiny de alefa de hoana nefa nisy roana an'izay de io zany zay zany liste io zany afaka mita zany de le bonne foi an'le recenseur aloha na antenaina ka raha tsisy bonne foi za fa manao roatra de io zany hoe naninona tsy ny hoe en fokotany de le président fokotany nge mahafantatra an'le izy de io moa zany isy olona hoe président fokotany any désigné fa tsy olona tena hoe olona mety tena tompona andraikitra tsara fa io zany problème zany hoe ahoana ny afana miteny mihitsy hoe ty olo ty miexiste fa misy mihitsy io fa tsy olona miforoporona any zany le resaka de ny solution aloha zany raha tonga de jerena de hoe tsy maintsy manao an'le identification avec misy numéro unique amin'ny teny vazaha zay fa hoe manana famantarana manokana ny olona tsirairay raha tonga zay de tsisy olana ntsony liste électorale io satria tsy afaka mampiditry ninao raha tsy misy le olona ary na ny karapanondro ary am'izay efa namana ohatrany carte électorale satria efa izy ny toerana tokony fidianana fotsiny sisa no atao mazava tsara fa efa afaka afantarana an'le olona ny karapanondro fa zao manko zao zao zany ny olana ray mipetraka zao ohatra zao resaka le hoe gonflage tsika zao ohatra zany any amin'ny tany lavitra andrina enclavé de any tsisy mahafaty kely mahay manoratra de aveo tokony ho zato ny fidy eo de misy an'le misy agent recenseur zany ampiny azy 150 nisy olona 50 napiny 50 apiny de ataotsika hoe amina fokotany rayal misy an'izany alavitra andrina na atao rayal eo zany 10 000 raha ampina 50 isaky ny fokotany firy ny hecteur fantôme azo 500 000 raha ataotsika 5 000 ary fokotany 5 000 satria betsaka ny lavitra andrina ary sarotra ny manaramaso any de raha ohatra zany isaky zay 5 000 zay asina 50 ampina kely 50 fa 250 000 ke nefa teo nge nyelanela mpifidianana 400 na 500 000 teo misy dikambe zany de zay zany hoe io zany tena raha tsy milaminy lisy mpifidianana io zany de tena olana satria misy électeur mety fantôme moa ary mety misy koa fokotany fantôme eto ny azy zany resaka hoe risque de fraude ny resaka tsy miaccusé zany hoe fa zao raha ohatran'izao raha tsy mazava tsara fokotany izy mahafantatra ny hoe fokotany manana liste avy atsika afahana amin'ity zao raha hitanao misy hoe nombre de fokotany am'le 2023 am'le tableau atsika misy nombre de fokotany reny zany azo jerena tsara hoe tena misy ve reny fokotany reny fa nisy olona resaka tamiko de mandeha de hoe misy zay ozy izy de mandeha tany atsimo tany de hoe mba nanjery olona tany amin'ny intérieur taloha zany ohatrany de miteny hoe mba mijery zany le fokotany de nisy olona nyteny tam'zany mijanony anao de telo andro herinandro eo fa tsy ho hitanao eto zany fokotany zany za tsy tiako lazaina zany resaka olona lizy za tsy afaka zany fokotany fictif zany misy fokotany fantôme fictif misy risque an'izay zany raha vao tsisy rehefa tsy marina rehefa tsy manana système mana identification tsika de possible zany satria fokotany fictif moa satria tsy maintsy asiana olona le olona fictif ampidirinao moa zany tena olona satria ampidirina fa raha manana système d'identification tsara tsika
limité voafetra zany tsy afaka manao an'izay misy am'ireny asa vao tamin'ny sabotsy ngamba namafisy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana hoe tafiditra ao anaty texte somatsara nge hoe ny tokony affichena ny liste spirituelle nivon'ny fokotany sao de mamaha olana zany sa tsy zao le izy en fait raha tena rahana zany amin'ny voalaza hoe ny CENI misy an'le lalàna mikasika amin'ny CENI de n'le lalàna iny teny hoe miaffiché ny liste électorale ozy fa tsy voalaza zao hoe affichena izy rehefa misy filoatra zay lalàna problème fa ny tena voalaza amin'ny ny lalàna misy an'le hoe lalàna 2018-008 le momba ny fifampitondrana amin'ny fifidianana ny avis de dépôt no affichena avis de dépôt hoe zao tonga androany zao ny liste de tsy le liste iny ny affichena fa ny avis de dépôt hoe efa tafapetraka ny liste ka azonareo vérifiena ny anaranareo eo zany tsara mazava le lalàna hoe tena azo affichena ve ny liste sa tsy azo fa eo tena io zany de ny am'le lalàna rey miteny an'io zany am'le 2015-020 zay nolazainy Flotelo Marcavalmana zany miteny fotsiny hoe ny CENI ny andraikitsy CENI dia hoe mikarakara momba fifidianana mandamina ny fandaminana rehetra ary miaffiché ny liste électorale zay fotsiny eo samy maina interprétation am'le azafady am'le teny vazaha de eo zany le fa am'le lalàna rey le loi organique amiteny hoe avis de dépôt no affichena de eo zany raha misy ovana zany de zany tsara atao hoe andao affichena ray zay fa ny alaolana am'le izy ko satria vérification zao no tokony ataotsika misy karazana vérification mijery ny anaranao de misy ko le hoe teo zao tamin'ny BPC misy site internet de tonga de tapenao ny numéro anao ny anaranao de avoakany eo hoe afaka ianao sa tsy afaka ny CENI manana an'izay lazainy zareo hoe tokony manomboka androany no tokony azo ampiasaina le izy mbola tsy nisy fotoana nijerena an'izay fa zay keo ny vérification zany ilaina tsy le olona na fotsiny nasaina mijerena fa ampiasaina le à distance zany hoe na tsy makany fokotany ary anao de azonao jerena le izy ny tena mahatsara an'izay de zao na olona any ikongo ary izy de ameny numéro na olona ty Antananarivo nasaina mijery na olona any Tuléar na olona any amin'ny district zany nasaina mijery afaka jerena na tsy makany amin'ny fokotany ary de raha ohatra koa misy olona mampana de azo jerena isaka le olona mitony le vérification zany tsy asaina mientana fotsiny io le mandana mijery fa misorganiser mihitsy hoe andao asiana ohatra zany hoe guichet BDB anetsena na any amin'ny centre commercial na any amin'ny kiondalana iny société civile afaka manao zany ohatra de manana ordinateur de hoe avianao te vérifier anao tonga de ambeo ny karapanondro sy anarana karapanondro sy anarana nomena arkile amin'ny CENI zany hoe zay ony zany zay ny afahanao mivérifier zany zany zay zany le dingana voalohany atao hoe andao jerena ny anaran'ny tsika tsirairay andao jerena ny anaran'ny olona hafa na tsy atao Antananarivo fa any amin'ny tany hafa de mba misy olona mamitenao mba vérifier raha ao le vérification globale ohatrany zany ilaina mba hoe tena liste tena hoe mba milamina io ny resaka hoe le fantôme aloha sarotra be satria raha any amin'ny tany tsisy andrina moa mety tsy ny olona koa ringe zany le antso nataon'ny filoha teo aloha iny isary miteny azy zany hoe reny zany no olana am'izay lavitra andrina tsy anina rena any le izy raha apipina anany de iny reny na mpifidianana satria na MPV rehefa tonga resantsika rehefa koa zany ka le olona tsy mamaky teny de rehefa vita fifidianana de ozy le amin'ny bureau de vote zany le président bureau de vote vita tompoko fa dana am'izay nareo mody nefa tokony mbola manara-maso ny fifidianana ary manara-maso fanisana ary manara-maso io zany anisan'ny tonga de lazaiko tokoa zany voalaza amin'ny lalàna article 180 amin'ny 2018-08
milaza hoe tsy maintsy affichena ny PV ny résultat zaka tsara mihitsy vitsy mihitsy ny olona miresaka momba an'io vao vita vao fantatra hoe zao ny vovokany sur le champ alohan'ny andinany bureau de vote manao copie ny président ny bureau de vote ary afficheny ao ivelan'ny bureau de vote lalàna zany ny PV avec signature ary ny apitson'iny article 180 milaza zany apetraka any amin'ny commune sy fokotany ny valim-pifidianana rehetra affichena zay tsara mihitsy ilay izy dikan'izay zany raha ohatra zany ka alefa le PV fantatsika venadem ny PV iny rehefa mandeha de herinandro na 10 andro vao tonga de miova l'izy antenantenan-dalana fa raha ohatra ka affiché en bureau de vote any fokotany ary any district any PV zany voalazany lalàna dia raha miova iny antenantenan-dalana de efa misy affiché any en bureau de vote any amin'ny commune fokotany commune ary district io zany le hoe fanarahana ny lalàna koa raha ajaina ny lalàna magaga fotsiny nanina ny antoko politika tsy mba mivoy an'izay nefa za mivoasoratra ary tokony mahazo copie daholo ny observateur atonga eo sy ny délégué any parti copie avec valeur originale soratra amin'ny any zany le copie anao izy misy tampon sy sinian'ny bureau de vote valeur originale de eo zany tena zavatra ohatran'izany zany raha ohatsika mametraka zavatra ohatran'izany dia miena le ahafahan'ny olona manao osika tsy afaka miova ena tenantenan-dalana ary tsy afaka miova koa eo amin'ny fanaovana saisie satria rehefa tonga le PV miova eo mpanaovana ny mampiditra an'le résultat de mety misy valopy mipetraka miaraka amin'le PV eo de miova de zao zay zany zavatra ray zany tena raha ohatra arahana arak'izay de mety olana de eo koa zany le amin'le zay natao hoe le risque na fraude zany rehetrarehetra zany tsara daholo fa zao ary ny société civile ange 9000 bureau de vote 9000 mihoatra kely fotsiny no afaka ny saniny 25000 bureau de vote ny tamin'ny farany teo eo amin'ny 25000 eo zany hoe misy 16000 zany tsisy olona tsisy observateur ary tsy misy parti politique na vita na feno an'izany 25000 zany 25000 olona ary 25000 olona hatramin'ny tambo-karamany eo koa zany misy resaka hoe zao ny tambo-karaman'le olona nefany misy mahanindry iny avy eo rehefa any izy moa any mba mivoatra any vizy raha ohatra raha intelo inefa fois 4 ny zavatra mety tena miova palitao tamiko izy ekeniny danareo moa fa ataonay ty de eo zany de figoavana zany de zao andora kofana 25000 bureau de vote izay hiakatra 30000 angamba satria raha tsy satria raha tokony izy raha 13 millions mety niakatra 30000 fa li zany toatra nytsotratra na le 10 millions raha tsotratra 9 millions zao raha kofana raha ataotsika zany hoe 25000 mahita olona ave andakotrany reny assesseur tonga observateur am'ireny ka hijoro hijery an'le PV anara-maso ny fahantsambata ary hijery affiché sa tsy affiché ny PV zay zany tena zavatra lehibe ary rehefa affiché ny PV public zany le document azo alaina sary public marina mety hoe tsy azo atao proof le izy fa farafaratsiny iny manome endrika hoe nisy ohatr'izao tany satria azo sary eo na karapanona hoe alaina sary rehefa manao recensement seny zany hoe sary zany misy dikany any de ny eo zany mampatonga le amin'le anisany amin'ny tematsika hoe fanetanana fiaramientana fa anisan'ny voiziny amin'ny SFKF zany hoe andao no zavatra tsy ekinana amin'ny bailleur de fonds
ka ohatrany ahoana le izy le hoe fiarahametana inona zany tokony ataon'ny olom-pirenena androany zavatra concret sy le zavatra ray zany zay ny toka raha ohatra zany am'le resaka lista aloha resany misy resaka lista zany fanisam-bato nianiko teo lista de le hoe tsy asaina fotsiny ny olona mandeha mijery ny anarany fa mandeha mijery koa sao de misy olona tsy ao ary manao les points de vérification amin'ny ordinateur na tablety ana amin'ny smartphone antenaina zany fa nysenia anokatra an'izay farafaraty zany ohatra mba misy assurance ny olona hoe efa ao ny anaranay tsy ao ny anaranay zay ray de le fifandrindrana an'izay hoe andao asina point de vérification mba tsy sahirana ho any amin'ny fokotany io le vérifie an'iny fa andao any amin'ny centre commercial any amin'ny any tsena any amin'ny nety any ampianarana any amin'ny zay misy olona any am-piangonana tsy mafanaovana politique zany raha misy point de vérification zany hoe mpiangona zany tonga hoe de afaka vérifieny azonao le izy azo vérifiena ny anarana na raha tsy mbola nisoratra izy de afaka hoe teny hoe amindany ianao misoratra fa tsy ao ny anaranao zay zany ray amin'ny lisy mpifidianana ny anina manaraka ny sosikevitra manaraka de hoe andao raha kofana le 25 000 bureau de vote zay tsy mbola isanao hatram'izao fanjakana ihany mahavita mandrakotra an'izay satria tsy maintsy misy président du bureau de vote 25 000 5 personnes 25 000 fa 5 fois 25 zany 125 satria misy président vice président assesseur aroa de secrétaire ray de zay zany zavatra tsy maintsy atao de ny sosikevitra de hoe tsy maintsy miara-mitana amin'ny fiangonana rehetra ny fiangonana ihany no manana implémentation micouvrir raha maka ny carte zany carte ny bureau mpifidianana ny fiangonana ihany afaka micouvrir ny betsaka indrindra am'ireo zone misy bureau mpifidianana reo fa ny reo vao ny société civile de zay teo zao 9 000 ny azo ny communauté internationale moa zay nataony olona hoe manao tourisme fotsiny zareo fa izy zany eto amin'ny maka toerana ray sy roa izy zany mijery fotsiny ahoana ny tendance générale le filaminan'ny fanaovana fifidianana fi tsy andeha ho an'ny kongo hoe tena le mandeha 4x4 sy mandeha moto anara-maso hoe ahoana tsara mifandehany ihany de hoe raha ny fiangonana rehetra no afaka miara-metana ny FFKM zao misy aloha andro maso de raha ohatra raha de ny eo amin'ny fiangonana zandry rehetra de ny reny raha afaka miaraka hoe andao hitady olona am'ireny fiangonana ambanivohitra reny de ny fiangonana any mba manao betsaka ange rakitra sy valopy ataony ohatra zany de andao mba hanao opération momba fifidianana zany hoe tamikaramana zay olona apetaka any de tsy miankina amin'ny communauté internationale am'izay vola de reny zany fenotsika ary manana olona de avy eo reny olona reny ampahafantarina hoe zao ny zavatra ataonao manara-maso ny fanisam-bato ary manara-maso ny affichage ny PV ary makasary ny PV zay affiché tsy PV ambony latabatra any président fa le efa affiché public rehefa public izy de public ça veut dire c'est public azo alaina sary de zay zany anisany tena vahaolana tena ngeza be zany défi be mihitsy zany défi be mihitsy zany fa fiarahamentana zao no tena raha ohatra ny olona ohatra hoe manao ohatra reny hoe andro masom-pokiny olona zany hoe misy réveil patriotique ohatra n'izay mihitsy zany misy de hoe andory hiara irona hiara entana anara-maso ny lista fa anara-maso koa ny fanisam-bato sy ny fivoahan'ny fanisam-bato mba tsy ovy iny de iny moa fandehany fantatsika fa elaela vao tonga ny résultat eto 2 semaines raha folo andro na 2 semaines raha ingana ty fa raha vita ao anatiny efa midika ny bureau de vote ny atao lakamisy alarobia moa amin'ny anaovana azy am'ty ny pitsiny iny zany de efa tsisy ninona vaovao mivoaka ntsony fa efa fantatra daholo ny isa fa le izy tsy tonga fotsiny de eo le ahoana ny anafanganana koa an'lizy mba ina ny antony risque de fraude plus ela raha ela loatra ny amoahana ny PV afaka miova tenatenany iny tonga zany le PV izy mandeha tomobile iny na mandeha moto arakaka zay lalana de miova tenatenana raha aingana lizy aingana famoahana azy zany hoe misy réseau daholo ve zany keo zavatra raiky io na tsisy réseau fa alaina sary de aveo rehefa mandeha amin'ny toerana misy réseau de alefa
dia afaka le même ny apitsony iny ananana daholo 25 000 bureau de vote fa tsy afaka 10 andro vao mivoaka zay zany ray dia zany zavatra sosikevitra raiky hoe plombena ny le matériel de vote manko ny sobika ndraindray ny entin'ny olona dia fatorana dia iny nalefa dia litatsika amin'ny stade municipal ao daholo ireo le izy sobika be dia be fampitaingitaingina fa l'izy zany ohatra ny amin'ny poste ohatran'le saka iny zany saka enjana reny dia plombena le conteneur zao plombena dia tsy afaka misy manao misy numéro fanta zany ny plan nomenan'ny bureau de vote ray tsy lafo ny plan ohatrany amin'ny compteur ray misy plombena dia tsy afaka miova tenatenany zany le PV ka rehefa mandeha le izy tsy miova iny mandra-pahatonga ao amin'ny seny sosikevitra ray zany zay napetraka koa zay mba hijoron'le famarina fa mila n'le fiarahamentany kristianina ray zay fa nefany afaka miara-mentana koa amin'ny vondrona hafa satria maninona tsy horakotra mihitsy ke le 25 000 sarotra be fa ny skoty zany zao skoty ny diakona ny pasteur na diakona na ny katekista dia ampiana ny resaka hoe olobe ao tanàna raha dia azo raisina amin'izany dia na resaka misy moské tsy olana zany satria resaka firenena resahana le valeur ny hoe fahamarinana no entana ka rehefa olona na musulman izy na kristianina ka manaiky amin'izay izotra amin'ny hoe fahamarinana no tadiavina dia azo atao zany miara-miasa amin'ny vondron'ohatran'izany dia reny olona reny mahavita an'le 25 000 tsy mitovy ny société civile zay financen'ny bailleur koa fa tena hoe andeotsika fiangonana ny fiangonana na zokony na zandriny io tsy any resaka fa hoe olona vonina hitandro ny fahamarinana zay koa zany sosikevitra faharoa hoe atsona daholo reny mba hanara-maso ny fanisambato sy ny résultat zay zany anisan'ny zavatra apetraka koa zany amin'le izy zavatra anankiray izy tena miteraka fanahina eo amin'ny mpifidy zany androany dia ilay tontolo n'ilay fikirakirana le fifidianana mihitsiny raha miresaka tsika fikirakirana zany dia mbola ohatran'le sikla nyresako teo ihany mialoha mandritra ary aoriana moa zany matetika ary somary efa tsy dia anina ntsony aoriana fa le mialoha sy mandritra eo amin'izay le fikirakirana ny fifidianan'izay be dia be ny zavatra azotsika resana ao anatin'le izy na ilay mpifidy zany na ilay candidat zany mety ho fitaovana rehetrarehetra ao anatin'le izy satria izay indrindra no ahina ny natao hoe fiandaniana maro samihafa misy alatra be vava maro samihafa mety ankolaka ihany koa ny fanakaramana an'ireny ataontsika hoe tompona ndraiky tsy nenivo ny barao-pifidianany reny ny vola maro samihafa zarena ao anatin'ireny ohatrohatry ny ahoana indray ny fipetrak'izay tompoka io zany ny resantsika teo dia le resaka amteva zany zao hoe manipulation na chiffre fraude zany teo zany manipulation liste dia aveo manipulation chiffre liste zany misy olona tsy izy eo dia aveo rehefa tonga ny fifidianana dia manipulation na chiffre satria ampifidianana misy olona ampifidianana nefa tsy tonga akory zay le manipulation chiffre na fanovana ny PV dia misy zay le hoe fraude ataontsika hoe ny anara zany filazako azy hoe fraude déguisée zany hoe tenenina zany ny amin'ny commune na fokotany hoe zay mila an'izao zao ny vokatra ilaina amin'ny ao aminareo dia izy le olona reny ohatrany hoe misy consigne zany amin'ny agent de l'état be dia be zany reny zany betsaka reny zany no betsaka any amin'ny toerana lavitra reny zany ny akaiky indrindrany olona any na dia misy olona tsisy agent de l'état fa sahan'le agent de l'état le fokotany dia reny midraindray misy consigne za zany tsy miaffirme hoe tena hoe ny hita amin'ny maso eo fa zay natao hoe risque de fraude resantsika raha misy consigne zany miteny amin'ny agent de l'état hoe zao atao izy nge agent de l'état antoerana hoe asa ianao any ambanivohitra any dia ny asanao mety vera hoe tsy manaraka ianao dia miezaka izy mba ampahatonga zay
tampifidiana hoe zao ny pourcentage zao ilainay de zao fa de am'ireny zany ina ny olana ambanivohitra matetika manaika ny olobe inona re izy araiky tokony fidiana izy apatsora-po fotsiny azy de itsy moa zany satria izy efa nahazo consigne tany ohatrany de mety araroty zany ty fidiana nefa tokony fantatsireny olona reny fa malalaka ny safidy ny fidivinany safidinao amin'ny hafa tsy miteny hoe ianao zao na ianao ratsy na ianao mpanakorotana fa malalaka ny safidy rehefa misy olona zany hoe tokony ho safidiana de nizaniza fidinao dia malalaka ianao fa tsy rehefa mifidy aty ianao de ratsy ary mifidy aty ianao ny tsara de natao reny mila olobe mety manaroatra kely an'le fahatsorapony olona any hoe zao ny fiditsika fa io ny tena mety zay zao le manipulation firesaka zay manipulation le olona de zay de raiky io le resaka raha ohatra raha hoe tondrana zavatra le olona hoe amena sakafo na amena t-shirt na ohatrany de ndraindray zany izy mieritreritra hoe tokony amerina an'le satria nitondrana rehetra zany de amerina ny dikan'izay zany hoe tokony izy zany ny raisitsika fiditsika tsy miteny na tsy miteny mivantana raha le olona hoe fa mahazo ohatr'izay de le olona koa zany mieritreritra hoe mba mireto nge mba nitondra zavatra atsika zany zany fraude déguisé zany ohatrany hoe zay zany hoe zay olona raha ohatra hoe atao mampime zany raha zay olona raha mofo baolina nentinao ao nefa ny sasany t-shirt sady vary enomby omby vonoina mihitsy zaraina mamonomby samy hafa mety andraisany le olona azy any zany resaka raiky io le influence zany manipulation ny sur any ambanivohitra de raha ohatra koa le olobe any manaroatran'le inona zany le hoe le asiny hoe izy zany olokendry am'le tanàna de izy zany mampita consigne zany de eo koa zany le hoe tsy hoe be de be zao ny fanokanana mety ampiasainy io zany za tsy teny mivantana zany hoe zao fa rehefa be de be ny fanokanana mety mieritreritra ny olo hoe hay ve hainareo kosa mba mijery anay de ndika zay zany misy valikafatra hoe zay ohatra zany reny zany fa reny tsy azo mesurena tsy azo ina zany tsy azo jerena hoe ahoana marina dia ny akoatran'izay zany eo le corruption mihitsy tena hoe kolokolo mivantana mihitsy hoe zay le ozy hoe tonga hoe tia PV de miaraka amin'ny valopy le PV mipetraka ambony clavier-ny ordinateur raha zay moa de mety mampiova ny fenitra fijorona fahamarinan'le olona zay de eo zany no hitako hoe anisan'ny mampamba ohatr'izay zany le misy an'le fraude déguisé zay iny sarotra be mihitsy no tsy zavatra azo iantisipena zany ve satria fanetanana fanentanana ny azo atao de eo fanentanana manko zao ny hoe ahoana fanentanana ny olona ny fanentanana de zao hoe ahoana natratsarana an'le olona lavitra andrina any foana resaka fa ny olona ty amin'ny tanan-dehibe hoe tsy ho azony zany de zao le fanentanana io koa zany io zany ny eseritretra napetraka ary natao amin'ny chef cap zany isy resaka zany hoe misy fantatsika hoe anday any am-piangonana misy any hoe 10 minitra sekololady tsy misy maharatsy mihitsy miteny hoe 10 minitra ho an'ny firenena tsy politika zany 10 minitra ho an'ny firenena nareo hoe soratra anara tamin'ny fifidianana nareo hoe manjery mivérifie ny anaranareo nareo hoe fantatrareo hoe fa mila fahamarinana ny amin'ny fifidianana ka raha tsy tsika manara-maso raha tsika tsy mijoro manana fitondratena marina hoe mba tsy manaika vidin'olona tsy manaika lalovin'ny olona ny safiditsika de aleo tsika mba mijoro mba fa malalaka amin'ny fifidianana ka zay mba tianareo fidina de anova venareo tsy resaka politika mihitsy zany raha hoe mba manao jereo nge fa raha anatin'ny rehefa alefa zany consigne zany de hoe fiangonana rehetra miresaka zany hoe manao 10 minitra momba an'izay mety miova ny an'ny olona zany hoe hay ve mba misahana an'izany koa hay nisany zavatra azo ijorona vavaolobelona koa ny fijorona fahamarinana zay le resaka hoe fiarahamientana fa raha alefa amin'ny télé sy radio tsy ny télé rehetra koa no mahazo any tsy ma-couverture ny RLTV ngamba atao tsy 100% za de de ahoana de tsy afaka fa ny fiangonana zao no manana couverture ohatrany hoe national satria iny efa implémenté azafady foana amin'le satria misy voambolona toka zany de mazava hoe efa mijoro eran'ny Madagasikara mety tsy maharakitra rehetrarehetra fa mijoro ka raha reny zany no entanana de afaka manao fanentanana
tsy mila bailleur de fonds ohatra ny OSC hoe amena volana reva andana manao mission manao conscientisation fa efa misy ampiasaina le existant le zavatra misy feno fiangonana feno sekolim-piangonana feno na missiona fiangonana na katolika na luterana na protestant na fiangonana zandrana erana reo raha miara mirahina hoe andao hiara entana de mila fanindrana zay zany zao atsa atao amin'ny FFKM zany mba jereo zany fa azo atao zany fa ohatra hoe manao conscientisation fotsiny amin'ny tanàn-dehibe fa le tanàna lavitra ny tena olana de zany zany anisan'ny ahafahana mba mampitena ny olona hoe aoka re mba tsy olalaoviny olona ny safidinao malalaka ny safidy fa tsy voatery rehefa tsy mitovy ny olobe ny safidinao tsy midiky zany hoe ianao olona hoe mety hoe olona zany manivaka anao ohatr'zany zany zavatra lehibe tena tsara atao mihitsy de ny hevitra lehibe am'izay de le hoe ny implémentation fiangonana tokony ampiasaina satria misy io ary tsy mila projet spécial amin'ny fanaraha-maso amin'ny conscientisation amin'ny fanitanana amin'ny fampilazana ny olona hoe inona natao le azafady raha afaka ny technicien fa mandefa le daty iny zao le daty hoe daty tsy maintsy fatarina be de reo tokony fantatry ny olona hatramin'izay no nanao tamy 10 avril izy akay nyteny hoe tandremy fa efa akaiky le 10 tsisy nanao an'izany hoe nao Cédric afaka alefantsika ve zay daty zay tam'le 10 eo zany le daty zany misy an'le hoe 10 avril io zany efa lasa fa tiako lazaina hoe tsy vola tokony le 3 zany efa tokony mba nisy fanentanana atao am-piangonana tamin'ny fiangonana rehetra ary Madagasikara resako hoe ampitaina zany le de aveo ny 11 6 avril zany misy an'le manomboka au 16 avril zany zany hoe androany zao 17 manomboka 17 avril zany 17 efa nanomboka latsinainy zany io manao ny vérification tsika zany zao tokony efa amin'ny fiangonana de tenena 10 minitra ho amin'ny firenena tandreo fa manana roapolo andro tsika anaovana ny fijerena fanamarina amin'ny anarantsika sy amin'ny anaran'olona zay mety tsisy zay fametanana zay hoe tsy anjara asany siny iny efa ndray anjara asany siny mihitsy ny fanetanana fa ny OSC ny société civile sy ny olom-pirenena anjarany kio manentana fa tsy miteny zany hoe fanampiana an'izay nge zany ny dikan'ilay nge hoe mba atratsara ny olona rehetra satria sy ninge mety manao politique moyenne koa izy zay zakany ny ataona na société civile ohatra an'izay zany hoe raha misy tany lavitra indrindra zany ka tsy tratra de mety tsy voatery tratrany tiako lazaina zany fanaovana zavatra manampy amin'ny tseny zany le izy tsy miteny hoe tsy matoky fa manampy satria misy toerana tsy tratra de misy eo koa zany ny hoe misy réclamation atao de aveo rehefa tonga le 10 juin misy an'le arrêtage définitif de zany zany azavaina amin'ny olona zany misy an'izany re olona fa manjary tsy fatany io zao le hoe 31 mai mbola afaka misoratra anaratra amin'ny 31 mai any am-piangonana toka any amin'ny toerana amin'ny be olona ary fiangonana zany anisany hoe entanina amin'izany hoe toka misy an'izay tsy resaka mihitsy hoe ianona fidina fa resaka fanentanana momba raharam-pirenena zany zany sosikevitra ray aroso amin'le izy ko zany mba ahafahana mampijoro an'izay famarina zay satria tena marina de zao mila olona zany mijoro apetraka amin'ny toerana reny na izy anentana na izy anara-maso ka rehefa tsisy reny de inona zany zany hoe misy zavatra miseho zany any satria tsy misy andaniny fa ny ankilany any eo de zay tiany le andaniny atao nge zany ny ankilany any zany nataony zay nge zay io zany nge le resaka de io zany le izy hoe fa de le bonne foi an'le olona any fotsiny ve nantenaina fa tsy misy olona zany mba mijery de rehefa tsisy ary zay mihitsy zany problème eo fotoana 25 000 bureau de vote tsy misy olona amireny hijorana famarinana andao asiana olona amireny afaka mifanarika amin'ny parti politique ve eo sarotra satria tsy mora fa zay natao hoe na fiangonana fotsiny raha miaraka amin'ireo fiangonana maro fotom-pinoana maro afaka na mosquée na centre missionnaire azo atao reny mba amenoana le 25 000 mba izy fanarana lesbivianina izy fanarana fanisana ary amerina le résultat
aingana dans les 2-3 jours raha azo atao mihitsy zany efa mivoaka ary izy fa minona tsy tonga mazay ny fotoanantsika fa liana fotsiny tiako aroritana kely sao dia adinitsika le eo amin'le fanisam-bato mba azonao entina kely indray a satria akoatra n'isy mpifidianana mba dia misy koa an'izay atao hoe risque na fraude électorale zay ihany koa eo amin'ny resaka fanisam-bato inona ny tokony ataon'ny olo-pirenena manoloana an'izay fanisam-bato zay tompoka eo amin'ny fanisam-bato dia ny sosikevitra ray dia hoe andao matetika manko ny fanetanana momba ny hoe fijerena anarina tsy fisoratana fotsiny fa ny fanetanana koa hoe rehefa tonga ny fifidianana tapitra ny midy amin'ny raha tsy diso dia amin'ny 9 ka hatramin'ny 5 izay amin'ny 5 ariva zay ny bureau de vote rehefa vita dia misy fanisam-bato dia ny fanaramaso dia manaraka fanisana sy manaraka n'le lazeko teo zany le hoe ariky ny lalàna dia tsy maintsy misy kopia mipetraka amin'ny bureau de vote tsy maintsy raha misy observateur dia tsy maintsy mahazo copie avec valeur originale zay dia zay zany a no zay am'izay ihany dia hoe fa rehefa tsy feno any amin'ny tany tsisy andrina lavitra andrina sy sarotra saro-dalakale ahoana kay ny ahafahana mametraka olany dia zay no mampatonga hoe andao hiara entana hitady olona rahapetraka milo daholo ireny fatarina milo satria zao fandehany keo ny na taloha zany na tamin'izao ny ministère de l'intérieur zany na seni zany amin'izao fotoana mahafantatra meloa ny olona observateur apetraka amin'ireny satria amena badge ireny olona ireny zany hoe alohan'ny fifidianana zany efa misy information mipetraka any amin'ny seni hoe reto ny bureau de vote misy délégué zany hoe fantatra koa zany hoe reto ny bureau de vote tsisy délégué raha misy olona mahafantatra zany zany zay le eo amin'ny zay le apitokana hoe lina risque zany rehefa fantany ary zany raha mahazo an'izay information zay le olona tsy haiko na amin'ny fomba ahoana zany hoe azo an'izay dia reny bureau de vote tsisy délégué reny zany inona ny dikany afaka manao zay tiana atao eo zany le izy afaka manao zay tiany atao ka tsisy délégué ary ny tena olana dia fantatra melo reo satria tsy maintsy mahazo inona zany ny filazatsy autorisé hoe reto délégué amin'izao bureau de vote rety zany hoe reny raha dia ny mba hahafahana manara-maso fanisam-bato asiana reny bureau de vote tsisy délégué reny no fenonona amin'ny fiangonana zany satria efa rehefa misy ny ASC zany hoe au lieu de 25 000 zany raha ataontsika hoe misy efa 10 000 ny observateurs internationaux sy ny société civile dia mba 15 000 sisa ny tadiavina olona dia mbola miverina amin'le anina foana hoe tsara mametraka olona amin'ireny mba hahafahana manaraka an'izay dia le fanisam-bato zay dia zay dia le fanisam-bato vita iny dia afisena dia le voyage n'le lazaiko teo zany le voyage n'le PV le hoe adao plombena ary rehefa tonga iny dia asiana vérification tonga le izy dia mivoaka amin'ny PV sous réserve any hoe mitovy amin'le PV affiché tsy maintsy an'izay fa raha ohatra misy PV tonga kanefa mifanohitra amin'le affiché any amin'ny bureau de vote any amin'ny district sy ny commune dia tonga dia tokony tsy considéré na ary mipetraka le olana zany amin'ireny ka ny zavatra anseho manko zany dia tonga le PV dia hoe ary to tsy izy akory io dia ny fantaina mipetraka moa hoe ny parti politique izay nametraka an'ireny ke izy ny teny hoe zay manana PV raha ary lazainy lalàna rehefa PV misy tampon sinihan'ny président du bureau de vote dia valeur originale dia ny hoe tokony nampiasaina zany au maximum farafabetsany indrindra zay resaka zay hoe manana PV tsy haiko ny parti za tsy manana hoe statistique moa an'izay fa hoe firy ny PV azo zareo nanana le 25 000 ave zany zany tsy fantatro satria zany iny zany sarotra moa zany hoe tena mangataka amin'ny zareo an'izay fa zany tokony jerena nanana PV raha tsy nanana ninona nge atao zany olona mitantara zany hoe novana taty ka le za raha le PV signé
efa inony eo ka tsisy nahita hoe tsy nitaoko ahoana moa ny afaran'zay hatram'lay urina lay vata mangarahara misy ny ary ndray misy mampifamatika maty tampoka ny jiro sotry zany ohatrohatrany ahoana zany reny tranga reny ao anatin'izy izy a le fraude misy a nefa nseho zany aloha ny eno am'le resaky ny olona hitanareo tamin'ny bulletin individuel ny fraude atao de hoe rehefa miverina anao a de ampiseho daholo le bulletin tsy narotsakao afantarina hoe inona zany bulletin narotsakao de amena ny volan'le olona fa ny am'ty ny fomba ataon'ny olona zany amin'ny fanadiadiana sy resaka atao amin'ny olona maro zany inona ny ataony ataon'le olona aloha zay azona bulletin unique vierge de alaina iny ray fotsiny tena hoe miainga amina bulletin unique vierge de iny précochena de zao le olona hoe zao ianao rehefa makao de zao ty hoentanao amenanao efa précoché zany ray fotsiny miainga amina zavatra ray fotsiny l'izy de rehefa mandrotsaka ianao alainao le alainao de tia ny arotsakao ao de le bulletin vierge averinao asehoanao aty aminay dikan'izay zany le ray zany narotsany tany na mety tsy narotsany na mety tsy narotsaka koa iny tsy fanta zay atao fa miverina de iny nday précochena nday de tonga nday l'olona manaraka de amena ny volan'le olona tonga nday ny olona manaraka précochena de ty hoentanao de tia narotsakao fa eto le bulletin vierge le bulletin zany alainao de amena zay le izy zany zay ohatran'izay zany anisan'ny zavatra ataon'ny olona koa am'izao fotoana tamin'izany zany am'le fanadadiana fahafantarana zay de fandehan'izay zany de zao ny olona zany na bulletin unique na bulletin individuel misy zay foana le tsolotra atao amin'ny olona zany azo atao foana de eo zany ny olona anake zany zay hitan'le olona foana de eo zany nisy miproposé tamin'ny proposition tao amin'ny nouveautel zany hoe andao le fanao le urina tsy takonana le olona fa zao ny tanany fotsiny takonana de zany eo de am'izay zany tsy afaka manao an'le ratsy zany amin'ny zavatra ohatran'izany zany fa hita eo zany izy coché izy zany de tsy fanta zay ny coché to de fa tsy hoe takonana izy de cocheny de aveo alainy iny de ataony de ohatran'izay zany mba hivitenany zany zavatra ohatran'izany zany anisan'ny fijerena anisan'ny nampahatonga le olona nanao zay de ny antony zay zany le izy hoe jerena daholo le ohatrany hoe rainao zao ivoaka antrano de mba hidy daholo de idina daholo zay azo idina de ohatran'izay koa le am'ty inona ny risque rehetrarehetra de eo zany risque be de be resahana teo zany hatrany amin'ny liste ka hatraty amin'ny fifidianana ka hatramin'ny hoe fanovana amin'ny PV hoe ny PV mandeha tomobile de miovana tenatenany de na tsisy olona de zay tian'le président de vote zay zany ny fitondrako an'le resakitsika hoe risque na fraude tsy miteny mihitsy hoe misy alata fa misy risque na fraude mety tena nisy le izy ary raha tsy voaporofo de zay no mampahatonga ny hoe inona ny anafahafahana anaporofona hoe nisy fraude raha ohatra ka PV affiché tsy mitovy amin'ny PV tonga amin'seny kanefa ny zay resaka affichage-na PV zay iny zany tena zavatra tena tsy afahana manao osoka na mampiena ny osoka zany raha ohatra ka misy an'izay affichage obligatoire ary copie valeur originale amenany délégué sy ny observateur raha ohatra ka misy observateur ka raha tsisy zany de tsisy ninona azo atao zay mihitsy le izy de zay mampatonga hoe andao re raha kofana le 25 000 anao rakitra anao valopitsika tsy opération gatao natao fa opération ho an'ny firenena tampokarama zay olona any de le izy tsy hoe mifiangonana ty atao zany ohatra karazana tapim-bonina zany de ny amena an'le olona any zany ohatra azo atao mihitsy mba ampijoro an'le famarinana miampy amin'ny fanetanana atao zay ozy hoe 10 minitra ohatra 10 minitra eo amin'ny firenena amin'ny fiangonana rehetra tandremo re mba fidi tsara ny anareo vérifie ny anaranareo aza manaika fidimbola amin'ny fisafidy fa io safidy malalaka fanetanana gova grand défi zany tsy gamba mbola tsisy nanandrana zany mihitsy andao hoe hitady olona 25 000 raha nzay tsy maintsy atao roa na telo fa tsy araray sao de manimanina an'le olona tsoro zany hoe 50 000 personnes amena tampokarama ary atao zay atongavany any fa le izy tsy atao zay atongavany any satria olona ao tanàna raisina olona manodidina raisina zay zany le izy le eritreritra be le grande idée ozy fiteny de reny ny moyen zany jerena am'izay enetimanina am'izany fa le hevitra mihitsy ny tsara tazomina izy zay le izy fa rehefa tsisy zay
le décalage zay no mampatonga ny fraude décalage zany hoe tsy misy ankilana be de be my bureau de vote tsisy ankilana zay mazava tsara mihitsy zay amarana ny fandarana satysika fa tiako tenena kely le période poste électorale so de mba azonao resahana kely any zany ny aoriana ny fifidianana ny tokony hoe fandraisana andraikitry ny olo-pirenena ihany koa raha ohatra ka sitraka ao le mato razona fetra eo zany juste alohan'ny période poste électorale misy an'le nadinika angamba le hoe réclamation réclamation mifandray amin'le poste électorale mo zava juste le hoe poste hoe vita zany fifidianana de voaka résultat réclamation io zany le misy an'le tsy mitombona azo raisina fa tsy mitombona problème ny antony iny de zao satria tsy manana an'le PV hoe copie valeur originale le olona fa ny any tena any zavatra azo atao azo iadivana de misy ve le PV copie zay valeur originale izy ny lalàna raha tsy misy an'izay ninina ataonao de ahita zavatra foana hoe tsy mitombony io fa tsy maintsy misy zavatra mazava zay ka ny afana an'izay de miverina foana am'le hoe nisy olona solotena ny ankila ve ara-tany am'le toerana satsia zay zay zany de mita am'le poste électoral eo zany ny resaka de zao validation an'ny ACC manana ny manana ohatra ny CENI ve ny ACC ivérifiena an'le 25 000 PV zany afaka mijery vizy tena tsy haiko hoe satria zany hoe tena izy ve iny any zany zay zany zay mifanontany mipetraka zany tsisy resaka hoe ahoana na ahoana fa hoe tsy maintsy satria tsy maintsy mijery tsirairay hoe marina tokotra hoe reto PV tony de tena izy tokony tena izy zao ohatrany hoe vola tsizy na ohatra zany de PV zany tokony jerena satria tsy maintsy any le resaka so de tsisy fa zavatra miova zany hoe inona mety vérification afahana hoe ty tena zavatra aviany ty iny ndray fa miresaka n'le réclamation no andeha teto amin'ny firenena ny tantara ny firenena zany hoe azo raisina fa tsy mitombony zany rehefa mitory ny anivony ACC anao tsy fantatro ahoana indray mety fipetraka reny zany izy zay natao kely zany le fitadiavana proof zany tena olana rehefa miteny fotsiny nge ny ACC hoe tsy ampy le proof de zay any le resaka de io koa zany le fomba fanaovana azy indray resaka amin'ny lalàna rehefa tsy manaraka amin'ny fomba fanao ianao na marina ary lazainao de vice de procédure iny zany aloha bon fanetanana hafa indray zany be mpahay lalàntsika eto hoe tsara mba hoe rehefa manao ke de ahoana zany ny réclamation zao de mba manaraka an'iny mba tsy vice de procédure ny ampatonga tsy mitombona fa rehefa tsy ampy proof le tsy ampy proof de iny problème satria matetika zany ny olona miteny hoe tena tsy zany mihitsy ohatra zany misy olona miteny hoe zay firy zay ny ao de aiza ve de naray de tsy mba mifidy anay zany ohatra reny le proof iny proof azo edivana de ny PV ihany manana PV le olona délégué tsy nanana délégué ianao de io zany ny sosikevitra ray napetraka koa ny eritreretana koa moa de hoe le PV eo ahoana nanaovana azy le président du bureau de vote alefa ny PV eny fa tsara migarde copie ho anazy izy amin'ny bureau de vote garde zany copie amin'ny PV eny anazy placeny any aminy ka raha misy contentieux zany momba an'iny le président du bureau de vote manana na tsisy délégué ary azo atao zany misy fanovana kely angatahana hoe manana obligation migarde copie ny président du bureau de vote satria zao tsy voatery mitana alefany efa nalefako any non fa nalefako any ny original fa tiany copie raha misy contentieux zany aty afaka marina double vérification zany satria tsy voatery misy parti délégué my parti tsy voatery misy observateur de zay zany fomba ray mba hoe afana manana proof fa raha tsisy an'izay ninina PV ihany fa ny hoe forcena le olona zay aiza ve zay olona samy ray fianakaviana zao de naray ve de tsy mba mifidy ka raha tsisy proof ary tsy zany ny proof zay zany no hoe amin'io zany de ny fanetanana am'izay de amin'ny poste électoral koa zao misy lesona 2013 2018 zao 2023 karapanondrika efa hatram'izay
problème d'identification zany teto système d'identification zany ça devrait être déclaré comme problème national tokony efa natao io hoe prodigie io état civil sy ny CIN fanao numérisation zany tokony efa natao hatramin'izay fa efa hatramin'izay efa hoe tsy mety ny 2013 efa 10 taona lasa 2018 10 taona lasa mbola tsy natao eny dia zao efa nanomboka izy fa tsy mety mbola démarre dia tsy mety manomboka tsy mety vita dia eo zany hoe apetraka hoe mba lesony mba efa problème ny identification zany mampatonga an'io ka na amin'ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny rehefa tsy mety identification problème zany satria za zany afaka makany CMBS dia hoe ty dia ary tao anaran'olo lafa dia avy eo voatery manao justification hafa zany ianao mihitsy aika io fa tena mitovy le karapanondro zany zany le amin'ny karapanondro mitovy dia zay zany hoe efa lesona zany ka andao atao le izy dia zao rehefa tsy miara-miasa CENI ministère de l'intérieur Instat manao recensement donne ireo vola daholo ke zany nanao zany CENI dia naninona raha tonga dia nampiasaina iny nanaovana recensement mazava tonga dia vola tamin'ny prodigie ohatra dia nampiasaina dia tena le 5 000 fotsiny tablette fa tsy ampy 25 000 dia le tablette manko ny teny lany tablette alaina sary le carte d'identité n'le olona sady raisina sezisiavana ny anara sy nyany dia inona midika zay sady ao zany carte d'identité any ao le izy dia 25 000 fotsiny nefa zany hoe 25 000 ny 19 000 zany ny fokotany moa zany 19 000 eo dia hoe tsy ampy tsy manam-bola moa ka dia 5 000 fotsiny fa raha ohatra ka natao zay zany dia ny statistique koa manao recensement zany hoe nisy zavatra azo atao zany manao recensement efa natao recensement natambatra ohatra ny intérieur sy ny CENI nanao recensement dia na tsy nisy mahety manana loatra ary ny CENI dia mba efa dingana ilain'ny intérieur koa nanao an'le recensement satria ny olona 20 taona miakatra efa nahazo za anaovana karapanondro tamin'le jugement supplétif raha io dia azo ny karapanondro le olona raison ena tsy io dia tonga dia ny informatisé tonga dia tanaty ordinateur ohatra dia fa vita zany farafaratsana efa nisy olona efa nahazo numéro unique mitokana dia avy eo araisina fa azo zay zany misy tsara hoe mba miaraka misalaha amin'ilay zany mba dia amin'izay keo tsika tsy mindram-bola intela isaky recensement atsika mitady vola foana dia eo zany lesona zay zay le cycle électoral io mihodina dia izay nanao tsika dia ina ndrany tsy mety dia tsaraina dia metsara dia andray andro any zany lasa mety mihitsy io ka raha tsika tsy hanao an'izay fa ny eo ihany ny atao dia tsisy tsara mihitsy impire natao hoe problème ny identification impire natao hoe mba amin'ny resaka fandraisana anjara amin'ny aina aman-jery impire mihitsy efa nisy ina recommandation amin'izany fa tsy voaraka izy dia zay nataoko hoe le cycle koa zany tokony hafana manatsara satria après manao bilan zany ahoana moa ny sy volana sa alohan'ny fifidianana vao manao refonte na inona tsy natomboka amin'izay efa atao liste dia nanina natao aloha na rehefa hoe misy recensement tokony atao dia atao fa tsy revaka fidiana fa manjary misy hoe atao ohatrany ihany na akaiky ary naovanao azy dia samy maina interprétation zao ianao va manao dia avy eo misy jugement supplétif tampoka koa dia 3 millions dia bon dia mety so dia gonflage na liste zay zany dia le olona moa zany amin'ireny zany dia ozy izy hoe izy aname karapanondro ana dia iny zany fidiko dia avy eo dia ohatra ny gada fidianana ny gada satria izy mbola manana ihany dia avoaka zany izy satria tsy azo anaovana bureau de vote amin'ny caserna fiangonana prison tsy maintsy avoaka izy zany dia ampitahotra le avoaka fa tsy hifidy dia zao dia raha ohatra moa ianao hifidiany dia hoe le ny fidiananao zany tsy mifidy an'le mety hoe heverin'le ao amin'ny pénitencier tsy gagazy tsony no an'le olona am'izany tsy mihinana tsony ianao fidy tany dia tsy le tokony fidinao zany le olona reny zany sous contrainte reny fantatra ny nataony na maramila ke misy okely zay mety fatapaty hoe tary reny fidy dia zao ny tendance atao mahazo nareo tsisy gagazy hoaninareo koa fa zany misy ohatra za zany manahiry dia mampatonga an'io le eritreritra fa manina reny lasa maikamaika be amin'ny gada maikamaika be amin'izao zay le hoe raha lamina tsara iny mba ahafahana manala le zay tena zavatra ilaina mihitsy dia tiako lazaina zany hoe lisy tsy resaka hoe manaratsy CENI tsy hany mihitsy ny ava le hoe andao
atao zay ampatonga marina ny zavatra ataony senia ary ampina izy amin'izay fa raha ohatra izy amin'izay fahafahany manao zavatra ny ataony tsy afaka manentana izy fa vitsikely tsy afaka manana tablety izy fa vitsikely fotsiny azony atao dia ataony zay arak'izay zakana dia dikan'izay zany ina fandehany misy zavatra riskana fraude any ananany dia saika adiniko teo fotsiny matetika zany zavatra kely mba tiako apetraka le amin'ny resaka logiciel zany raha ny CENI manao ny conception logiciel dia ny CENI koa mampiasa ny logiciel zany keo mampatonga ny olona iaya za ve manao ny comptabilité akao dia za mampita facture dia za ihany amoaka ny etahany comptabilité zay tiako atao zany ny atao rehefa zay le izy dia manahirana fa tokony misaraka iza zany tokony anao anazy raha ohatra ka nitrehitra le zany zay misy zay le hoe ségrégation des tâches raha ianao manao an'le logiciel tsy tokony anao mampiasa azy dia amin'izay le mampiasa azy tsy afaka nanao vininao fa miteny aminao izy dia zay ray dia raiky eo le hoe huissier tapitra ny liste électorale tokony misy huissier mihitsy miteny hoe mihidy io mot de passe nio tsy sisy mihidy io fa raha ohatra ao fotsiny dia zany hoe zareo zany afaka manao azy eo kizarany eo tsy hoe izy zasy miteny hoe mangalatra izy afoza hoe azo atao zany manao zay kizarany tompony eoko fa raha huissier manidy an'io dia manova mot de passe momba liste tsisy afaka mampiditry nina fa mijery fotsiny ataony sisa misy diso ty dia ovana kefa ina ara le liste arrêtage définitif zany hoe zay izy ao zany ao le huissier zany ilaina mihitsy na ny huissier zany PV tonga tokony huissier manday ny PV huissier manday PV tsy huissier zany indépendant zany tsy CENI zay vao omena ny CENI zany hoe le huissier zany mahafantatra ny PV tonga fa tsy hoe azo ny CENI le izy dia avy eo rehefa mena ny ordinateur atao saisie dia PV hafa ny tonga any dia izy ny vérifier zany zany le resaka hoe zavatra azo atao soskivitra hoe andao raha ny mampiasa azy ihany mamboatra ny zavatra ampiasaina mampatonga mety misy mety de bonne fois daholo olona dia mety foana izy ihany manao fa atao tsara tena tsara dia zay zavady tena tsara dia samihafa manao ny cadre dia samihafa mandray ny PV huissier dia alefa remisy dia izy afaka maneta le huissier mandray na Excel raha amintsika mahay informatique 25 000 fotsy 25 000 iny zany tonga dia raisiny le izy dia izy zany mahafaka manao dia raisiny ny résultat dia ary koa raisiny dia tonga dia vita iny dia tonga dia mivoaka koa ny résultat atao aminy natapaka jiro hoe mitapaka manko jiro dia hoe misy koa le hoe intrusion hoe idiran'ny soviétique eo ny sasino le logiciel atsika dia na américaine dia ovary zareo raha machine nanao iny le huissier manana an'iny iny dia ataony eo tokony hitovy amin'iny zany le ato tapaka ny jiro le izy le tapaka jiro iny tsy hoe tapaka ny jiro dia hoe ovana le données fa zao eny ovana le données fa ny antony le tapaka jiro anajanonana le tendance mba ahafahana analyse ny mba ahafahana miajuster le PV ho avy mba icontrena le tendance zany ohatra zany mandeha le izy dia misy tendance hoe ohatra ny ale ariny mahazo izy zany dia tsy maintsy tapaka dia le temps tsy haiko zany iny hoe ataontsika hoe 5 heures na 4 heures dia hoe zao tsy maintsy ny PV antisy mbola tsy tonga reto atao dia miova dia miverina zany dia rehefa tsy eseny le PV reny dia mivadika ho azy le tendance nanao zao iny dia lasa midina zay dia eo zany le hoe atao zay ampatonga farafahaingany 2 à 3 jours farafatara moa zany 3 na 3 andro dia vita ny fampidirana PV azo atao mihitsy zany tsy hoe tsy azo atao zany fa azo atao zany fa il faut mila fotsiny andao alefa mangataka hoe mba libéreux na manofa 3 heures fotsiny manofa satellite zany ohatra hoe afaka mampita nizy anizy zany tonga dia couvert dia tonga dia alefa sarin'le PV scanner zany dia iny alefa rehefa dia zay dia tsy lafo nohony hoe mividy 4 hoana ohatra zany hoe hoana préfet raha 100 4 30 000 euros ça fait 3 millions d'euros
3 millions d'euros zany a raha ohatra hoe raha le smartphone 100 euros 25 000 bureaux de vote de 2 millions 500 000 euros zany azo atao zany zaka zany tiako lazainy zany hoe raha ena le fotoana anaovana ny famoahana ny voka-pifidianana tapaka tsy tapaka jiro aingana be zany ny résultat tsy ary sarotra be manipule an'iny satria aingana be le zany fa rehefa vao hoe amentsika 10 jours 15 jours vao mivoaka tandea ny Tananarivo na mba vohatra Tananarivo herinandro votogy nefa efa any izy efa tamin'iny alina iny raha mivoakako de avanina ny ela satria mety misy ninina anto fa zao fotsy misy risque de manipulation rehefa ela loatra satria zany misy olona afaka manao calcul zany fa rehefa tonga hoe jere zao le resaka le tsaiko zany ohatra zany hoe tamin'ireny ohatra zany tsaiko Eurovision ohatra isaky misy vote tonga de pakopako tonga de mivoaka le résultat fa tsy misy vote ka anjasa aloha fa miandrika le fikirakirana le vote avy any amin'ny firenena zao de ohatra n'izany ko tokony amin'ny CENI zany tonga de mipetraka huissier manao an'izay amin'ny machine ordinateur fa ny CENI manao ny azy fa ato vao tonga de izy mandray double check-in fa zay zany ato manao satria huissier de justice fa tsy hoe olona fotsiny tsy hoe olona parti fa huissier de justice tsy hoe tsy fatokisana CENI fa resaka mila mampijoro le marina de rehefa petraka zany marina io de na ny olona raha azoto isoratra anarana fa rehefa tsy ataonao an'izay le izy de hoe ny eo ihany eo ka zay tiana ho lany ny lany eo zay manaingina vola be indrindra ny lany eo fa zay raha ohatra misy an'izay de mba zay sosikevitra zany hitako hoe mety manova zavatra akoatran'ny eritreritry ny olona zany le hoe le équité zany iny zany le tsy resantsika zao satria iny apetraka amin'le olona efa mahay ny lalàna tsy ana hoe andao re mba atao mitovy fa samy olona manatrika fanadinana zao hoe de sasany manana zao fa mba atao misy équité fa amin'ny aina manjery sasany mahazo aina manjery keo tiaka zany ohatrany hoe manarotaka foana fa zao aina manjery mamaratsika aina manjery zao era manjery mpanjakana ihany keny voafetran'le lalany kanefa nohony satria entreprise ny aina manjery privé zany hoe na de équilibraire ny amin'ny mpanjakana zay manam-bola koa nge zany afaka mipe lafo be ny aina manjery privé de ikalabinao izy fa zay nge afaka réquisitionner raha ohatra ka izy andony zany hoe tsy maintsy am'zay zay zany tsy maintsy le tamin'ny coronavirus iny efa ndresako tety any moa tamin'ny farany ka zay le izy hoe alamina amin'ny aina manjery rehetrarehetra fa tsy hoe ay manjery eto fotsiny de zay zany no zavatra petraka koa zany fa iny de misy olona afaka amin'ny plafonnement ny budget ny campagne na reny zany iny zany le équité indray iny fa iny zay maka iny hafa mihitsy iny fa ny le resaka zany le fraude ny resaka teo resaka fraude aiza le be debe zany le fay zany afahana amin'ny fraude de za zany mbola verikany tsy resaka hoe CENI ireo tsisy zay za miresaka amin'ny CENI io zany de olona misy bonne foi ny olona zany fa zao fotsiny raha ohatra tsy raha misy aya de allo atao zay tsy ampisy aya zay fotsiny le izy de am'izay mijoro tsara ny CENI de am'izay mahatoky ny olona de mahavita mifidy sy misoratra anarana de aveo koa le parti zao nge tension parti CENI parti fanjaka zany zao reny le mila lamina alors apaiser le atmosphère satria mifakatoky fa rehefa tsy apaiser rehefa fandrangidrangotra lava de ohatrany hoe misy fotoana zao tonga de zay nga tsy izy mihitsy selo rehefa jerena nefa izy ay misy antony avy any ministère ihany anao ay misy azo jerena ihany asina huissier mety azofira tiako lazainy zany hoe le fametrahana famarinana mampilamina zay le hoe manandratra firenena satria mampilamina ny am'izao de mba misy fifidianana le izy tsy midiky zany hoe tsy tokony hovana ny lalam-pifidianana famaranana ataoko zany mety misy fanovana tokony atao mihitsy ary be de be ary miditra am'izay fa zao rehefa tsy maintsy isy fifidianana io de atao zay faran'zay kely ny afana irika idirany tsy famarinana ary rehefa milamina zay io rehefa tonga koa ny tena fifidianana satria niova ny lalàna de mba zavatra marina no mipetraka raha ohatra atao zany le resaka hoe mba misy observateur mba misy carte d'identité mazava mba misy identification mazava zany mba misy ny hoe tena ny affichage résident mazava atao zay plombena ny sagany matériel de vote mba tsy miova tenatenany atao aingana be ny fivoahan'ny ny résultat fa tsy amena fotoana isisisika ilaina foana zay
ka misy maka tena hoe sa tsy ilaina zany fa zao hoe andao le lalam-pividianana ilaina foana io satria rehefa tsy namiova ry lalam-pividianana ka mbola misy irika tsy foana amin'ny aty amin'ny fikirana anisa manipulation des chiffres de veritsika zay zany no gambany raha hoe fitiny tapitra ny fotoanantsika ny mato rajoanary fetra ndria maro raha tsy ma tena mankasitraka anao amin'izany tolokevy zany satria zay zany mba hoe tena hoe fitiava-tanindrazana le izy fandraisana andraikitra ihany koa sy fampijoroana ny famarinana mialohan'ny tena teny farany gambany ambaranantsika anazy mba avoakany sidrika kely le sary fanentanana avy amin'ny ACFKF moa zany izy ity dia anentanana antsika olo-pirenena mihitsiny zany ao anatiny nanomboka omaly 17 avril hatramin'ny 6 mai ho avy zao tena kely be le fotoana fanamarinana ny lisym-pividianana eny anivon'ny fokotany taridalana afaka atao zay hoentiny ACFKF maro toana maro atsika vahoaka malagasy fa atsika kristianina moa izy ity ny voalohany kristianina na malagasy iray na tsaratsara kokoa vitsivitsy iray fokotany tapa-kevitra ijery akaiky ny lisym-pividianana eo anivon'ny fokotany zay misy azy ireo ny faharoa manentana ny mpiaramonina eo amin'ny fokotany iaraka ijery ny lisym-pividianana tsara zany raha voaresaka ny zokiolona ny ray aman-dreny ara-panahy ny tanora eo an-tanàna zay misy anareo eo ny fahatelo dia manantona ny fokotany dia mijery ny registre ny fokotany sy mamantatra izay ponina ao anatin'izay lisitra izay indrindra moa zany manokana ho an'ny 20 taona ny fahaefatra dia jerena avy eo amin'ny lisitra mpividianana ny anivon'ny fokotany zany io resantsika io avy any amin'ny CNI dia manao lay antsotsika hoe fampitana ny latsaka ny tsy eo amin'ny fokotany nefa ao anaty lisitra dia ampitahaina zany jerentsika tsara mihitsiny izay lisym-pividianana zay so sanatria nisy tsy tafiditra nisy tsy tokony nefa nitafiditra ny fadimy farany dia tena hoe miantso fivoriam-pokon'olona na fivoriam-pokotany mihitsiny zany iarahana manamarina an'izay fikirakarana ny lisym-pividianana zay afaka atao par secteur ihany koa raha sosikevitry ny ACFKF mba tsy hitazomana ela loatra zany ny olona ao an-tanàna raiketina antsoratra mihitsy ny fanamariana rehetra zay azonareo zany eo anivon'ny fivoriam-pokon'olona na fivoriam-pokotany izay ataonareo ny fanamariana avy amin'ny ACFKF ny maro toanany maro ao anatin'ity fanambarana ity dia hoe jerena manokana ny olona zay tsy voasoratra ao anatin'izay lisym-pividianana ny anivon'ny fokotaninareo zay nefa ponina ao amin'ny fokotany fantatrareo fa poninao izy nefa tsy voasoratra dia jerena ihany koa ny olona tsy ao aminatin'ny fokotany nefa voasoratra ao anaty lisitra ny anarany ary tsy adiny ihany koa zany reo olona tsy ampitaona tsy tokony mbola hifitika nefany efa tafiditra sady ao anatin'ny lisym-pividianana manamarika ihany ny ACFKF ny maro toana maro fa kely ny fepitaona dia nanomboka omaly 17 avril hatramin'ny 6 mai ho avy izao andao andray andraikitra ampijoro ny fahamarinana etsika fampiraisana kristiana ho an'ny firenena maro toanan'ny maro makasirika indrindra dia matora rajonary fetra andria maro ratsima vovonana politika eo anivon'ny ACFKF raha misy afatra kely ary amaranantsika azy ny afatra kely ngamba dia tokony tsy tokony tapa-kevitra hoe anova zavatra amin'ny firenena dia amin'izay dia manaraka an'le resaka teo zany hoe andao re raha mbola tsy nisoratra dia misoratra andao re jerena raha ho ny anarantsika ary andao mifidy satria raha tsy zao tsika no miezaka miditra amin'izay dia roviana indray afaka 5 taona indray zany hoe zao zany mametoko zany misy zavatra sosikevitra be deabe napetraka ny ACFKF napetraka eo apetraka amin'ny fiangonana hafa koa dia raha mipetraka izay toko izay dia le aya mety miena ka rehefa miena ny aya dia alao re andao hifidy zay na dia hifidy vato fotsy ary andao hifidy zay zany fa ny teny farany tiako apetraka dia araky le tableau raha mipetraka le tableau nalefaka teo Tananarivo zany aloha tena hitako misy 300 000 zany Alalamanga 287 000 no mbola tsy nisoratra dia hitako hoe reny zany dia vakina karatra 172 000 amin'ny sekara zany le izy tiako lazaina hoe tena mbola be dia be tsy nisoratra satria raha mbola hisorana amin'ireo le jugement supplétif tena mbola miena be dikan'izay
misy toko fa apetraka izana anao zay fahamarinana ary zay azo atao misy olona maro ny fiangonana ny HFKF fa andao atao le misoratra anarana fa tsy afaka mifiditsika raha tsy roviana indray raha ohatra tsy zao misoratra anarana tena zava-dehibe amin'ny firenena zay andao re anova zavatra amin'izay zay angamba no teny farany fa raha tsy tsika zany ny hoe manova zavatra hoe miezaka manova zavatra miara-mientana sady andao koa ara-maso zay le zany mifiditsy nefa manara-maso any le resaka de miara-mientana tena miara-mientana hoe tena ohatrany hoe réveil patriotique zany ilazana zany de raha misy an'izay tsika tena mety mba iova ny Madagasikara de misaotra indrindra Gasikara tena nafinaritra ny firahana tamin'ny dinika taminao de manatena fa afaka nitondra zavatra tamin'ny amin'ny maha-olotsotra zay mitsy le aniko hoe misy olotsotra afaka tonga mahafaka miteny na tsy misy titre raha misaotra tompoko mankasitraka indrindra tompoko de maniry ihany koa mbola iverinanao ito amin'ny fandarana ho amin'ny manaraka satria mbola lafo ity fanentanana momba ny fifidianana ity isaorana ihany koa tsika rehetra tany tokantrano miaraka taminay hatramin'ny farany mitraka ny manatafa manaraka indray ary lasy kasitraka Gasikara Matezatol manolotra anao iro amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary.